eo an-tongotrao. midirahan Jehova miantso ny anarany, atao fantatra ny amin'ny firenena ny asany, mirao azy, mankalaza azy, saintsainy ny fahagagana rehetra ataony, ataovy horeharehanareo ny anarany masina. Ho fanomboantsika n'izao fotoana izao dia andeha iarahantsika miredona ny larakira 420 fanomboana izao fotoana izao. Itadianao Jehova Tompo, ipetrake anilanao, raovinare ahitanao toko, ialoka lokeo antratranao, Tompo ofidio si mendrika deu anao nifu rai sumba uanao turituku itadianao Jehova si miununao ratsewanilana Vitra anao ni zanakao tantanurai matsiani sasao madio ni fukanjakao ry tompoao avika manampi tompo fidio si mendrika deu anao nifu rai sumba uanao durituku itadianao Jehova si miununao ratsewanilana Ritumpuo pamunzi ni fandai bamitari ni zanakau katanzau utena leilai uvununa iradi uanau tupu ofidi Rai sure nasi mendrika deu anao nifu rai sumba uanao durituku itadianao Jehova si miununao ratsewanilana iaraka ivavaka isika. Andriamanitra tomporanay eo izay any an-danitra rainy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, midera sy mankalaza ary manome voninahitra indray ny anaranao izahay amin'izao maraina ny sabata izao. Ianao ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka mahefa sy nahary ny zavatra rehetra no anatonanay ankehitriny. Mideranao izay fa Andriamanitra ambony Andriamanitra rehetra ianao. Mideranao izay fa Andriamanitra mahery noho ny Andriamanitra sy ny mpanjaka rehetra ianao. Misaotra noho ny amin'ny fitahiana izay nomenao anay indray nandritra ny herinandro ka natraranay izao andro fitsarana manokana izay fotoana ifanaovanao aminay izao. Misaotra ihany koa satria nomenao anay ny tombontsoa indray afaka ianoko amin'ny mpifaliana izany sabata izany.
mangataka izay tompo malalo mba ho avilanao ny elokaisiny tsy fahamendriana rehetra ary ho vita fihavanana tanteraka aminao anie izahay amin'ity anio ity. Mangataka ny fanatrehanao feno ihany koa izay ary mba ho fenonao ny fahamasinanao anie zany fotoana rehetra izay ho tanterana izany. Mangataka manokana izay Andriamanitra mba hainao ihany koa no nazava ny sainay anome fifantohana ao anay mandritra ity sabata ity ka tsy hivona ao amin'ny akavanana ao amin'ny akavia fa tena hifantoka tanteraka ho amin'ny fanomponanao izahay. Mivavaka manokana izay tompo malalo ho an'ireo izay tsy mba manana tombontsoa mety hoe anatrika izao fotoana izao na iaino izao fotoana izao dia ampahirezo mandrakariva izy ireny. Ho an'ireo izay mety ho varim-bariana ihany koa dia ampatsahivo izy ireny ary aoka hitodika ny ankoka eo anatrianao. Dia miaraha aminay ary fa irina sy angatahana ary tononona noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo izany vavaka izany misaotra raha io. Amen. Dia fofalifaly sy endrika sarika tokoa no entina indray mandroso tokantranonao amin'ny ity anio ity manolotra ny arahaba madinidinika sy ny akory voafantipantana ho asika rehetra isorantsika ny tompo satria no ny fitahiny sy ny fitantanana no navelona trampamonjenantsika indray ary miatrika izao sabata izao amin'ny fifaliana indray ho fanomboantsika ary izao fotoana izao dia hiaraka andre indray isika aloha zany ny tatitra maneran-tany izay hitanterana aminao ny asa ataon'ny fiangonana maneran-tany. Rehefa nianaka ny coronavirus dia tsy maintsy nakatona ny sekoly rehetra nanerina ny États-Unis toy izay nataon'ireo firenena hafa manerana izao tontolo izao. Kathleen 12 taona sy ny zandrikelin'ny kely izy 9 taona dia tsy maintsy nijanona tao an-tranon'izy ireo tany Navarro nefa dia mbola tao anatin'ny fotoam-pianarana mihitsy. Kilasy mandry Kathleen sy Kelly tao amin'ny sekoly indiana adventiste Holbrook fa rehefa tsy maintsy nakatona ny sekoly mba tonga ny ankizy tsotratry ny aretina dia tsy maintsy nody izy mirahavavy tany amin'ny tanàna izay 10 minitra eo raha andehanana fiara ny Arizona. Tsy hoe akory rehefa hoe mijanona ao an-trano dia vakansa izay ny dikany fa tsy maintsy mianatra lesona sy manao devoir ihany raha ny tokony ho izy. Alefa ny mpampianatra azy ireo amin'ny internet ny fampianarana. Miolana nefa dia tsy mba nanana connexion internet izy mirahavavy tao an-trano. Tsisy rano amin'ny pompy na ny herinaratra aza dia nalain'izy ireo avy amin'ny trano mpifanolobody-rindrina. Tsy mba nanana internet ireo manodidina na iray aza afa-tsy ny fiangonana adventiste amin'ny tanàn'ny andro 7 izay re ambanin'ny lalana ireny misy azy. Rehefa fantatry ny pastora ny olan'izy ireo vavy reto dia nasainy hanao devoir am-piangonana izy ireo koa isan'andro. Kathleen sy Kelly dia mandroso sy miverina amin'ny lalana feno vovoka mba hanao devoir ny any am-piangonana. Eny am-pandehanana dia fenontsiky ny endrik'izy roa sady mahatsiaro ireo fotoana nafinaritra tany amin'ny sekoly Holbrook. Mihira ireo hira momba an'i Jesosy sy ny anarany tany ihany koa. Misy trano anankiray izay andalovan'izy ireo toa mampitahotra ny olona. Ny lokon'ny rindrina mendakendaka, ny varavarankely iray misy vaky ary isan'ora dia tsy tapak'olona miditra sy mivoaka ihany ao. Efa tao amin'ny otrano io ny mambona ny fiangonana mba hivavaka ary ny ankizy tao ihany koa dia efa mba namonjy ny sekoly biblika ny fialan-tsasatra fa ireo olon-dehibe kosa dia toa tsy mba niraikany amin'izay momba an'Andriamanitra. Tsikarotry ny iray tamin'izy ireo mpiravavy mahafatifaty izay mandalo eo. Indray andro raha sendra nandalo nanoloana ny trano izy ireo ndreny Kathleen sy Kelly dia nivoakaingana ilay vehivavy nanontany hoe fa maninona kay ny zanakao no mitsikitsiky foana fa tsy mba toy ny zandriko vavy izay malahelo lava. Maninona ny zanakao no mihirahira foana? Gaga ny enina andre izany kanefa dia faly izy hoe tsikarotry ity vehivavy ity izay nataon'ny Kathleen sy Kelly. Koa dia nasainy ilay vehivavy raha te hafantatra ny antony mampitsiky sy mampihira azy roa vavy reto. Manao fampiompivavahana izay mianakavy raha riva eo akaikin'ny moron-drano. Tianao hoe mba hanatrika an'izany? Eo arivo io dia tonga namonjy ilay fotoana ireo mpifanolobody-rindrina sy ny ankizy. Namaky tantara tao amin'ny baibolina eny ary nihirahira miresaka momba an'i Jesosy ny rehetra. Nankafy ny fotoana ny ankizy. Afaka mbola tonga ve izay raha pitsy ho izy ireo? Zava-dehibe tokoa nataon'ny Kathleen sy Kelly. Tonga misionera ho an'ireo mpiara-monina izy ireo. Na dia tao anatina toe-javatra sarotra azy izy ireo dia ny tsiky sy ny hiran'izy ireo dia nampiseho ilay fitiavan'i Jesosy tsy manam-paharoa tamina fianakaviana izay atao sarotra ny fandray aminy.
mialoha ny andrenesantsika ny fianarana indray ny ten'Andriamanitra ho an'ny sokajy-taona rehetra ary eo amin'ity anio ity dia manasa antsika rehetra indray araka hira amin'ilay hira izay efa mahazatra antsika loatra ihany koa ary mahafinaritra no miventy izany hira izany dia ny hoe mitenena. Chanao Jesu malalo Chachizao futona mamizao Yanaranai antungu chao Izai piana chao Kuambitenenare Jesu malalo Izai ainuchalanao Kahirote nyadhamina Itwechapechaka wampunaya Kuambitenenare Jesu malalo Izahai ainuchalanao Kahirote nyadhamina Itwechapechaka wampunaya Irate nyadhamina Itwechapechaka wampunaya Tonga eo amin'ny fotoanany sasaminony indray tsika zao. Efa farany androany efa mailesina tsara avokoa ny sasaminony rehetra. Dao ary aloha ifampiarahaba dia anao lesintsika rehefa aveo. Dao rahantsika manao indray le hira. Isa, roa, telo. Manaona falita faona raha vo mahitanao manaona tompoko. Andetsika aloha iaraka ivavaka akambana ny tanana dia ahondrika ny loha akipy ny maso. Jesosy malalo misaotra anao zahay fa nomenao lesona mahafinaritra nandritra n'iny volana iny. Ta io zany mba io tafatoetra tsy ny sainay tsiraray avy ahatonga anay ho tia manampy sy ahay mankatoa. Misaotra Jesosy malalo. Amen. Falomera ny sasaminony kely rehetrarehetra indray any tokantrano any. Zay tafatsanonao an-tranao fa tsy nakany am-piangonana dia arabaina ny ankizy kely dia samy salama tsara tsika rehetrarehetra. Farany androany lesona faharoa miara-mamerina daholo isa roa telo. Lesona faharoa ny kapitenina mana sy ilay mpanompo kely tsy anjery mifampanompo amin'ny fitiavana. Efa mahay, bravo fa efa mahay lesona daholo ny zazakely. Aiza moa zao rakizy kapitenina mana toy any lesitsika any amin'ny tanin'ny Israely. Mahay ny ankizy dia iza moa ilay nasaina ny tadavin'ny tany? Ny mpaminany Elisa. Eny ary dia ozy mpaminany Elisa hoe mandeha makaiza moa ianao raha te ho sitrana amin'ireny abokana reny maratra aminao reny, mandeha makaiza moa izy mpaminany Elisa? Makany amin'ny ranony Jordana. Manahoana moa rakizy le ranony Jordana? Manahoana moa le rano? Maloto, ratsy be, maloto be. Dia ao no anarinan'ilay marary ilay maratra le maimbo dia arina ao amin'ny ranony Jordana.
nankatoy kapitena mana sa tsy nankatoy rakizy nankatoy izy de nefa nytenen'ny mpaminany Elisy izy a de lasa izy a nakeny amin'ny ranony Jordana nentiny daholo ny namany a ireo mpanompo niaraka taminy a ny miaranila niaraka taminy a de niaraka nakeo amin'ny on'ny Jordana izy fa ny miaramila ny andro teny amoron-drano a de kapitena manarery a nitsoboka impiry miletika ao anaty rano moa izy ary impito petabe nge zany impito zany de impito a mitsoboka ao anatin'ny rano lasa nitaka ao anaty rano a Elisa rehefa tonga teo izy a de nitsoboka ray lasa de mipoitra ndray izy jerevany oy mbola misy maratra nefa le rano maloto de nitsoboka ndray a fandroa mbola tsy afaka fantelo mipoitra ndray fanefatra miletika ndray de mipoitra ndray de mbola tsy afaka ihany fandiminy de miletika ndray de mipoitra ndray mbola tsy afaka foana ke fanenina de miletika ndray de mipoitra ndray andray mbola tsy afaka foana nefa efa vita ny enina ay mo impito kay de nataony farany rakizy aloha atao impito ary de niletika izy rakizy a de mipoitra izy a jereva ny hoditrany a tsara tarehy ohatra ny hoditra kely ny sasamonono afaka daholo a le maratra afaka tsisy ninina tsony sitrana rakizy a ny kapitenina mana faly be mihitsy izy sitrana tsisy marary tsony a tsisy ferifery tsony a tsisy maratra faly be izy rakizy a satria nanampy azy ilay mpanompo kely nanampy azy Elisa ary nanampy azy koa rakizy a Andriamanitra rakizy kely lay tovovavy kely mpanompo a tsy mba tezitra izy nanao raraha fa falifaly mandrakariva izy a nanao raraha de tsy nanampy any tompony ihany koa izy satria narary ny tompony a de nampiny a ho afaka amin'ny aretina de nivavaka tamin'i Jesosy koa ange izy de afaka sitrana ny kapitenina mana rehefa nirahana nakany amin'ny tanin'ny Israely rakizy kely ry sasamonono kely nareo koa ne afaka manampy an-dada sineny rehefa tsy madiditra rehefa tsy sarotra tenenina rehefa mahay mankatoa rehefa tsy mitomanimany rehefa tsy midongodongy afaka manampy an-dada sineny de afaka manampy ny olona rehetrarehetra de afaka manampy any chef-tenina koa rehefa any am-piangonana rehefa endry tsara sy mahay mankatoa mino fa ho tia manampy any dada sineny an'olona rehetrarehetra ny sasamonono de amin'ny herindray tsika manao lesona vavao ary vitatra aloha ny lesitsika tamin'ity volana ity de amin'ny herindray manao lesona tsara be indray de endry tsara aloha fa mbola mitoy ihany lesony zoky mitoy ny lesony dada sineny de andaotsika ry aloha hivavaka de anao velomitsika rehefa aveo akambana ny tanana ary de kipy ny maso misaotra anao zay Jesosy eo fa tianao anampy ny olona rehetra tianao anampy any dada sineny anampy any chef-tenina sy izay rehetra olona akaiky anay misaotra Jesosy eo fa tena tianay ianao amin'ny anaran'i Jesosy nangatanay vavaka amen tao ry ataontsika ny hira veloma fa hifanao veloma aloha sika veloma veloma amin'ny herindray veloma veloma amin'ny herindray veloma tompoko amin'ny herindray zany manao ana daholo ny sasaboty namako
salama tsara daholo nareo. Andao indray sika hianatra tantara vaovao. Akambana ary ny tanana dia ondrika ny loha kipy maso. Andriamanitra misaotra anao izay efa notantaninao, narovanao, nomenao tantara mahafinaritra nandritry ny herinandro. Dia amerina an'izany izay omeo fahendreny izay rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. I Mosesy zazakely ny lohateny tantarany anarantsika tamin'ny herinandro ny zazaboto endry be azadinonareo zay fohy kely koa ny tsy anjerisika manao hoe ianao no fihereko zay fotsiny minao fa mahay avokoa ny zazaboto rehetra ao amin'ny salamo 2:7 ngely misy ny tsy anjerisika iaraka anisa telo tsika dia amerina isa 2 telo ianao no fihereko. Bravo! Mahay tsy anjery avokoa ny zanaky tata sy neny andao ary araka merina ny tantara epetraka tsara dia endry tsara, akambana tsara ny tanana dia mihaino tsara. Zany ndraiky izy nipetraka tany amin'ny tany Egipta rakizy ny zanak'Israely. Io zanak'Israely io nge dia vahoaka an'Andriamanitra matahotra an'Andriamanitra ary zareo amin'Andriamanitra irery ihany izy no mivavaka. Ny Andriamanitra ilay ankizy vavikely tam'lesitsika taloha ilay kapiteny nipetraka tao amin'ny kapiteny Namana. Reto zanak'Israely reto dia mivavaka amin'Andriamanitra marina. Dia izao ny asa mafy izy ireo, nampiasain'ny Egyptiana mafy izy ireo satria natahorany hoe raha mitombo be dia be ireo dia hanohitra antsika satria babo ny vahoaka Israely tany Egipta dia nanompo ny Egyptiana zareo kanefa ny tombo ry zareo rakizy. Dia nieritreritra ny mpanjakan'ny Egyptiana Farao hoe hovonoina avokoa ny zazalahy kely teraka rehetra. Na letika tao amin'ny ranony Nely, novonoina tao amin'ny ranony Nely ny zazalahy teraka rehetra. Nampalahelo be nge rakizy tamin'izany fotoana izany nitomany avokoa ny fianakaviana rehetra, nitomany dada, nitomany neny, nitomany zoky satria novonoina ny zandriny. Fa nisy fianakaviana anankiray rakizy nahita hevitra zareo afenina hono ny zazakely fa tsy asehosehony ataon'izay tsy tomaniny dia afenina. Dia nafenina rakizy ny zanany. Rehefa lehibehibe nefa ty zazakely ty dia tsy azona fenina intsony. Dia nahita hevitra indray zareo nitoroan'Andriamanitra hevitra hoe naka zozoro izy maniry any anaty rano izany zozoro izany nalaineny ilay zozoro dia namboarino sambo fiara kely nataony harona kely ohatran'ny sambo kely afaka mandeha eny ambony rano. Nopetahany dity arina sy mba tsy ho tafiditry ny rano io arina kely izay namboariny eny io. Dia napatoriana tao ilay zazakely mahafatifaty, nasiana lamba, napatoriana tao. Dia hoentina eo amin'ny ranonely dia apetraka moramora eo ambonin'ny rano dia tsy milentika fa ohatran'ny sambo kely eo ambonin'ny rano. Ny zanaka vavy mpanjaka kosa rakizy dia mpandeha eo amin'io rano io eo izy no mandro miaraka amin'ny mpanompony miaraka aminy eo. Nahita hevitra ty neny anankiray ty fa izay no dia ho ataony mba ho fiarovana an'ity zanany kely ty tsy ho faty. Dia nataony neny tokoa rakizy izany. Dia ny zokony vavy atao hoe Miriam no anarany. Misy Miriam venareo mitovy amin'ny anaranareo koa izy rakizy Miriam kely no niambina azy teo akaikin'ilay renirano misy an'ilay zandriny. Dia nandro teo tokoa ny zanaka vavy ny mpanjaka. Ary rehefa hita n'ilay arona kely dia hoy izy hoe hoay inona ary io. Dia nasaina lain'ny mpanompony rakizy ilay arona kely. Dia nalainy ilay mpanompony dia nalainy noentiny nakeo amin'ny zanaka vavy ny mpanjaka. Dia nisokafany zareo ilay arona. Wow! Misy zazakely mahafatifaty ato anatiny. An'izay mahafatifaty be. Zanak'izy ary ty hoy ny zanaka vavy ny mpanjaka.
mino aho fa zanaky nyreo Israely reo ty zazakely ty zanaky ny Hebreo ankizy lahy mahafatifaty de no entiny rakizy nentiny hoany an-trano ony ilay zazalahy hitany Miriam manefa zany rehetrany lasa izy nakeo amin'ny zanaka vaviny mpanjaka ono aza fa tompoko mila olona itaizany zazakely ve nareo ie tena mila olona itaizany zazakely zay ahoary fa za mahita olona itaizany zazakely andanaingana tsoa izy hoy ny zanaka vaviny mpanjaka ny azakazaky Miriam kely nakany amin'ny entany an-trano neny andao aingana fa mitady olona itaizany zazakely ony ny zanaka vavy mpanjaka lasa aingany azakazaka be izy sy neny nakany amin'ny ilay renirano de nentiny hoy ny zanaka vavy mpanjaka hoe ty zazakely ty de tezao izy fa rehefa lehibe izy de ho alaiko iara-ipetraka amiko any amin'ny lapa eny tompoko zay ny fikarakarana ny Mosesy kely amin'ny hery mbola toizantsika ny tantara fa ianary tsara ny lesona mandritry ny herinandro de isotra ny Jesosy indray sika noho izay tantara mahafinaritra be zay akambano ary ny tanany ahondrika ny loha kipo maso Jesosy misaotra anao zay no fiarovanao any Mosesy kely de tsy maty izy tamin'ny fandringanana nataony Egyptianina misaotra anao koa zay fa ianao koa nge miaro anay foana de omenao any dada sy neny mba ho mpikarakara sy mpiaro anay de misaotra betsaka Jesosy amin'ny anaranao no anaovanay izany vavaka izany amen. Ho toizantsika ho ihany tantara Mosesy amin'ny heriny fa mametraka veloma indray eny tsara daholo faly miarabany ankizy kely rehetra ny tenako tratry ty sabata mahafinaritra ity andeha raha antsika mamerina eto indray rakizy ny loha hevitra fahasivy izay manao hoe velona indray ahoana tsara hoe velona indray ny andala teny fitadidy na ny tenin'Andriamanitra izay ho ataontsika tsy anjery dia hita ao amin'ny Romanina toko voalohany andininy 9 manao hoe fa tsy menatra amin'ny filazantsara aho fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany andenga ho averintsika tsara fa tsy menatra amin'ny filazantsara aho fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany Romanina toko voalohany andininy 9. Vehivavy isan'ny nandray an Jesosy ary nino an Jesosy rakizy i Dorkasy avy any Jopa tena nateo ty tokoa ny fiainany ity Dorkasy ity satria dia feno asa fanompona ny fiainana izay niainany noho izany dia nanao asa soa izy nanampy ireo mahantra dia nanao akanjo ho an'izy ireo koa indray andro anefa dia nampalahelo fa maty i Dorkasy satria narary dia rehefa maty izy dia nalahelo daholo ny tao am-piangonana ka dia nampiantso any Petera mba hivavaka ho any Dorkasy dia tonga tokoa Petera dia nivavaka ho azy ny nafinaritra dia novalian'Andriamanitra ny vavaka izay natao amin'ny Petera ka dia indro fa nitsanga ny Dorkasy velona indray izy vokatry izay vavaka izay nataon'ny Petera izay rankizy rehefa nahita n'ity fahagagana ity moa ny olona dia voamaika ny tombo hatrany ny olona izay nino sy nandray an Jesosy inona re no tian'Andriamanitra ho ampitaina amin'ny ankizy kely indray andro any tsarofa rakizy fa manompo an'Andriamanitra nge tsika io rehefa mandray manao asa tsara ho an'i Jesosy rehefa manampy ny hafa ka dia iriany Jesosy indrindra itsika anana an'izay toe-tsaina tia manampy ny hafa izay ka andeha rentsika hanampy ny hafa amin'izay kely ananantsika ao dia andeha ho ampiasaina ho fanampiana ny hafa ka ny fandriako ary dia ho ankizy izay tia manampy ny hafa isika satria manompo an Jesosy ary nandray ny tenin'Andriamanitra amin'ny fontsika manontolo dia izay indray ary ny androany mirary sabata feno fitahiana ho an'ny ankizy kely rehetra veloma daholo
tonga indray ny anjarantsika tanora zandriny a miarahaba antsika rehetra andeha isika ary amerina indray a ny lohateny sy ny tsy anjery izay efa ny anarantsika tsara tany atokantrano. Lesona fahasivy a nafaly na malahelo dia rao foana Andriamanitra. Nafaly na malahelo dia rao foana Andriamanitra. Tsy anjery ary. Aza manaina inona na inona fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mba amin'ny fisaorana no entinareo manambara ny fangatahanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Filipianina 4:9. Olona hafa mihitsy indray no resahantsika tao anatin'iny herinandro iny ny resaka mahakasika ny ana isika. Nahatsiaro nalahelo sy ho voailika mihitsy ana tao atokantrano satria izy tsy mba nanan-janaka. Ary rehefa tratra ny teny marary sy ireo zavatra fampahoriana isan-karazany tao izy dia tsy mba nitaraina tamin'olona na ny tantarany nanjoa azy tamin'ny olona fa tamin'Andriamanitra no nametrahany any fanahiny sy ny alahelo. Nitaraina tamin'Andriamanitra izy, nangataka tamin'Andriamanitra ny zavatra ny ilainy izy dia novalian'Andriamanitra ny vavakany dia namen'Andriamanitra ny Samuel izy zanakalahy. Efa nampanantena an'Andriamanitra koa nefa izy fa raha omen'Andriamanitra zazalahy izy dia omeny an'Andriamanitra hanompo azy amin'ny fiainany manontolo ilay zanany. Teraka tokoa ary Samuel tsy mbo hoe kambana le zaza na hoe efa nisy hafa fa mbola vao i Samuel rery ny zanany, tsy fantany hoe mbola azo indray izy rehefa avy eo fa tonga dia teny nampanantenainy le izy dia nitanterahany dia natolony an'Andriamanitra i Samuel. Sitrak'Andriamanitra tokoa ny anatolona antsika azy amin'ny zavatra rehetra na amin'ny fotoana mora na amin'ny fotoana sarotra dia tena irian'Andriamanitra mihitsy raha eo aminy no hiazaka sahantsika. Ny fifaliantsika dia apetrakantsika amin'Andriamanitra, ny fahoriantsika dia apetrakantsika amin'Andriamanitra. Ny lesona izay ny anarantsika nandritry ny herinandro izany dia manampy antsika mba ahafantatra fa miaino ny vavakantsika mandrakariva Andriamanitra na mahory izany na ny mahafinaritra. Ary manampy antsika hanapa-kevitra ihany koa izany lesona izany mba hitondra ny olantsika amin'Andriamanitra fa tsy hoentina tantaraina etseroa fa Andriamanitra no hitondrana azy ary hitondra ny fifaliantsika eo aminy ihany koa. Inona indray ary ny fanapa-kevitra ny raisitsika hametraka izany momba antsika izany na mora na sarotra na faly na malahelo eo amin'Andriamanitra. Sady izany fanapa-kevitra ao eny ary azadino ary fa mideran'Andriamanitra isika no ny fanomezany ny fahasoavany na faly isika na malahelo. Dia izay indray ny amin'iny lesona fahasiviny mirary soa antsika indray. Fiadanana ho anao. Izany fiarabany izany no iarabako ny tanora mantoanto rehetra sy ianareo ray aman-dreny zoky sy zandry rehetra amin'ity sabata ity. Lesona fahasivy ny arahantsika namerina nandritry ny herinandro izay mitondra lohateny hoe fahadisompana tenana mangina. Ny tsenjery dia hitantsika tao amin'ny Jaona 4:17-20. Andeha iarahantsika manao izany. Fiadanana ao navelako anareo. Ny fiadanako no omeko anareo. Tsy tahaka ny fanomeny izao tontolo izao ny fanomeko anareo. Fiadanana nomen'Andriamanitra ho antsika tsirairay avy. Anisan'ny miteraka famonotena ny fahadisompana tenana. Indrindra raha ohatra ka tsy ambaranao amin'ny hafa izay rehetra komponinao fa avelanao anao rery. Misy maromaro tratran'izany ao amin'ny soratra masina fa ny tena fantatritsika dia i Jodasy rehefa avy namadika an'i Jesosy izy. Ny famonotena no antony fahaefatra mitarika fahafatesana ho an'ny ankizy 10 ka hatramin'ny 12 taona. Ka izao misy fitsipika 3 mameno firesahana mikasika an'izany famonotena izany. Voalohany dia hoe aoka hitandrina, ny faharoa mitandrema ary ny fahatelo mitandrema fatratra. Manana namana kivy ve ianao na mandalo olana ho eto ambavaka izy ireny ary toany ary mety izy ianao mba ho modely ho azy ireny.
ny afatarana fa tratrany fahakivinana fahatsopanatenana ny olona iray dia izao miresaka ohatrany hoe olona tsy manana fanantenana zany ntsony izy dia maneho fihetsem-po mivantana miovaova ihany koa izy dia izy ihany koa dia maneho fihetsika tsy ara-dalàna ny volony ny fiakanjony tsy amin'izay laoniny fa misavoritaka ary misy fiovana lehibe eo amin'ny fisakafoanany sy ny fatoriny ka raha toy ianao mananana toy izany dia atony akaiky fa manana olana izany namanao izany. Inona moa mahatonga ilay fahatsopanatenana sy fahakiviana mety mahatonga izany dia izao ny fahatsapana irery na koa mety hoe manana olana amin'ny fifandraisana amin'ny hafa mety ihany koa hoe manao zavatra maro samihafa ao anatin'ny fotoana iray dia tsy araka ny saina izany zavatra izany. Raha everinao fa tratra ny fahakiviana lalina ary namanao na fianakavianao na ny olona akaiky ianao dia azonao tao no mitondra fanovana tsara ho azy ireny. Enoa izy ary eo ka ho fantany fa tsy irery izy eo amin'ny fiainany. Miresa aminy dia ampahafantaro azy fa misy olona vonona iaino sy hanampy izy dia manolora tena mba hanampy azy ireny. Eto mandrakariva ny lohan'Andriamanitra izay rehetra ilainao, ny fahorianao, ny fanahinao, ny tahotrao. Tsy ahasasatra an'Andriamanitra na hahavalaka azy ny anaovanao izany. Tsy misy ninina izay momba ny fiadanantsika no azo iverina hoe kely ka tsy ho hitan'Andriamanitra. Ny tena zava-dehibe indrindra izany tsy tanora namako dia izao hoe ny mitoky amin'Andriamanitra. Mahery ny tenin'Andriamanitra ary manome antsika fanantenana amin'ny fotoana mahakivy, mitondra fankahirezana amin'ny fotoana mampahory, manome fiainana amin'ny fotoana mahadiso fanantenana, mitaridalana amin'ny fotoana isiany savorivory ary mitondra fiadanana amin'ny fotoana mampisalasala. Mampahery ny fotsika eo am-piamakiana ny fotoana manjombona indrindra eo amin'ny fiainana ny tenin'Andriamanitra. Tao anaty lesona dia nahita tantarana lehilahy anankiray tsika izay atao hoe Kulakov. Ny gadra izy no ny antony savorivory teo amin'ny firenena nisy azy. Dia rehefa tany am-ponja izy dia kivy satria hoe mbola ho ela vao hivoaka ary hoe inona tsony moa ny amiko raha mivoaka eto Indray andro nefa nandefa fonosana ho anazy ny reniny dia rehefa hitan'ny tompona andraikitra izany dia hitany fa baiboliny tao anatiny dia ndrovitiny dia nahazo takelaka anankiray anefa Kulakov ka nampidiriny tany am-posy ary rehefa tonga tany amin'ny toby izy dia novakiny dia anisan'ny zavatra anankiray nanamarika azy dia izao ny hitany tao hoe ray eo tiako mba ho any amiko any amin'izay toerako izay nomenao naverimberiny Kulakov tao an-tsainy izany zavatra any ary nitondra soa azy ary nananteny izy fa hanomana toerana ho azy Andriamanitra fa tsy ao amin'ilay toerana maloto sy feno voalavo. Hitondra fahasamihafana ho anao ny toky sy andininy iray ary avela ao ny teny fikasan'Andriamanitra hampahery ny fonao sy hanandratra ny fanahinao. Ninina toe-javatra dia manana drafitra ho anao Andriamanitra eto amin'ity tany ity ary rehefa tonga ny fotoana izay hitondrany ianao mody miaraka aminy any amin'ny fiainana mandrakizay dia ho fifaliana ny eonana aminy. Ny baiboly dia feno ny teny fikasan'Andriamanitra ary mitondra fanantenana aminy ho avy. Mitodia aminy amin'ny fotoana mahakivy sy mampalahelo anao eo izy miandry hanampy anao ary hampahery anao. Fantatr'Andriamanitra fa hiatrik'olana na zavatsarotra isika tsirairay avy. Ny vaovao mahafaly nefa dia izao hoe tsy misy asaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Mety mandala ady mafy isika saingy efa nanome toky Andriamanitra fa hiaraka amintsika mandrakariva izy. Feno fampanantenana ny teniny mena izay ampitraka sy hitondra fampaherezana ary hery vaovao antsika tsirairay avy. Rehefa tsapanao ary fa mitady hanafitra anao ny fiainana dia mandoale ary mifikira aminy fa izy tsy hanarenao mihitsy. Dia mirary so ny tanora mantoanto rehetra mba tsy ho tratra ny fahakiviana, mba tsy ho tratra ny fahatsopanatenana fa kosa hifikitra amin'Andriamanitra, hifikitra amin'ny teny fikasan'Andriamanitra hatrany. Veloma tompoko. Endrika miramirana falifaly mandrakariva no iarabanantsika zatovo rehetra atratran'ity sabata maraina ity ary faly ihany koa iaraka amintsika nao fanandramana mahakasika an'ity lohahevitra izay nampitondraina ny lohateny hoe matoky tahaka anjaza, matoky tahaka anjaza. Eto izany tsika dia aka modely na aka ohatra. Ny ohatra izay alaitsika dia ny fahatokisany zaza. Ny zaza dia tena matoky tokoa. Toy izao no lazain'ny baiboly ao amin'ny Marka toko 10:17 hatramin'ny 17. Marka toko 10:17 hatramin'ny 17 dia toy izao ny voalaza. Ary nisy nitondra zazakely ho eo aminy mba ametrahany tanana. Fa ny mpianany teny mafy an'ireny. Nefa tezitra Jesosy raha nahitan'izany ka hoy izy taminy,
avelao ny zaza nantona fa azararana fanoto azy ny fanjakany lanitra toko sy andinina anankiray ohatry ny hoe efa tsy de zoviana amintsika loatra ity toko sy andinina ity ary indraindray ary sika de mieritreritra hoe toko sy andinina ho an'ny zazakely io e ny zazakely de tsy tokony ho rarana anantona an'Andriamanitra tena tsy diso izany fa eto dia misy lesona lehibe ho an'ny tanora ho an'ny zatovo ho an'ny olon-dehibe mihitsy fa aika izany raha tsy makatahaka ny zazakely isika de tsy ho tafiditra ao anatin'ny fanjakany lanitra fa ny zazakely dia anoto azy ny fanjakany lanitra fa nahoana moa ny tenin'Andriamanitra no milaza an'izany na koa hoe nahoana moa Jesosy no miteny an'izany satria izy mihitsy no miteny hoe azararana matezitra an' Jesosy mihitsy ny mandrara ny zaza tsy hanantona azy satria ny zaza de mendrika ho amin'ny fanjakany lanitra de olona lohatenin'ny loha hevitritsika hoe matoky tahaka ny zaza aika ny zaza de tena manana fahatokiana ary azo lazaina hoe resiny zaza isika eo amin'izany fahatokiana izany ny zaza de mora andairany fampianarany filazantsara rehefa resahana mahakasika ny tenin'Andriamanitra ny zaza tonga de mandray tonga de mino tonga de matoky fa ny tanora na ny olon-dehibe de ohatrany tsy tonga de ohatran'izany fa eo aloha miolakolana eo de tsy tonga de mandray ny zaza de avy hatrany de mandray izy ary vokatra zany ny zaza de mora amin'Andriamanitra ny mampiasa ny heriny ho an'ny zaza de lasa misy hery ao amin'ny zaza ary lasa io herin'Andriamanitra ao amin'ny zaza io de ahatonga azy lasa anana fo tsara raha misy ihany koa zany ny olona manana fo madio fo tena tsara de ny zaza fa ny fon'ny olon-dehibe ny fon'ny tanora de matetika tena efa fo maloto fo maditra fo mora misy endaotra sy ny sisa fa ny an'ny zaza tsy zany mihitsy ary anankiray farany de zao hoe ny zaza ihany koa dia tena afaka mitahiry ireo zavatsoa zay ambara azy noho izany raha tsy matoky tahaka ny zaza isika de tsy afaka hiditra amin'ny fanjakany lanitra eto zany de anao fanandramana vaovao sika ahoana reny mba hahatonga antsika ho tahaka ny zaza hoy ny hira hoe tsotra sady marina zany ny zaza fa isika sady tsy tsotra ny tsy marina anisan'ny tokony ataontsika antom-bavaka zany mba hahatonga antsika ho tahaka ny zaza izany akory tsy midika hoe hiverina ilalao isika fa ilay toetra ny zaza io zaza io nge na de miady eo ary zareo raha misy kilalao ohatra hiadivana mitomany fa rehefa avy eo de ohatrany tsy nisy zany ho an'ny zaza ary amin'iny andro iny ihany fa ny atsika 2 volana 3 volana efa taona mbola tehirizitsika ihany lay ady izay nisy teo amin'ny olona aza mba manina an'izany toetra izany fa raha manina an'izany toetra mitahiry ady sy alahelo zany isika de tsy ho tafiditra amin'ny fanjakany lanitra mila miverina toy ny zaza isika ny zaza tonga de tsotra ny zaza tonga de mandray rehefa zavatra tsara ny an'ny zaza de tonga de raisiny ary tonga de ataony mba ho tahaka an'izany any isika ka mba afaka hiditra amin'ilay antsoina hoe fanjakany lanitra mba ho matoky tahaka ny zazany izao sy anao toy izay ary raha fitiana indray ny loha hevitra izay ny rahantsika nydinika tamin'ny herinandro iny ka de misaotra anao nahatratra amin'ny farany ho tahin'Andriamanitra manokana ny ianao taorinany nandraisantsika ireny fianarana ny tenin'Andriamanitra famitindana moa zany raha ny marimarina kokoa ny tenin'Andriamanitra teo ireny ho an'ny sokajy tanora de andray kosa indray zany isika izao ny an'ny tanora zokiny sy ny lehibe ho amin'ity anio ity dia manasa anareo izay mba hiaraka hira indray isika ny larakira 2:20 jiro mazava eo andaratery andao hiaraka hira aminay ary Jiro mazava eo andalautely ny teninao iray andanitra ny talikany ty ny olombely
faritra sitrako indrindra ny amakizany anarakany toroheviny ampilikioa ny fahazavany sy anambary zao ny heriny maro no mivelatreny andalana izady avekio nefa matoky findroreny teny dia mitsilo ny finoako sitrako indrindra ny amakizany anarakany toroheviny ampilikioa ny fahazavany sy anambary zao ny heriny falibe indray zahay fanatry tava amintsika rehetra indrindra fa ny tanora zokiny amin'izao sabata mafinaritra izao rary sabata feny fitahina feny fifaliana ho antsika rehetra tonga ato anatin'ny famitinana ny lesona indray isika ho an'ny tanora zokiny ny lohahevitra nandritry ny herinandro iny dia mitondra lohateny hoe mifandray sady mifampiankina mifandray sady mifampiankina ny andiny fotra kosa dia ny Matio 7:1 ka hatramin'ny 5. Matio 7:1 ka hatramin'ny 5 izay inoko fa efa nisafidy andiny indray sahady ianao ho atao fitadidina nandritran'izany herinandro izany ka andao hoe raha antsika mamerina izay andiny fitadidy izay amen dia andeha ho resadresantsika raha hoe inona marina no tiana resahana atao anaty hoe mifandray mifampiakina mbola ao anatin'ny resaka tontolony resaka ny amin'ny firaisana ranofo hatrany no resahana nandritran'izany herinandro izany inona zava-misy amin'izao fotoana izao ao anatin'ity hoe mifandray dia mifampiakina ity ny saintsika dia miaina ao anatina ady inona le ady izay iainany misy ao anatin'ny saintsika dia ny fahaizana misafidiny tsara sy ny ratsy noho ny fahafantaran'ny satana fa ny saintsika no mibaiko ny ataontsika dia miasa amin'ny fomba rehetra izy mety amin'ny alalan'ny tononkira mahita an'izany angamba isika rehetra ny tononkira izay renesintsika amin'izao eny amin'ny tontolo misy antsika eny dia mitarika ho amin'izany hoe fijangajangana fiarahana amin'ny olo-kafa izany no anairana ny saintsika amin'ny alalan'ireny zavatra renesintsika ireny mety amin'ny alalana lahatsoratra ihany koa na resaka izay renesintsika nodiny antsika izany tamin'ny herinandro hoe miaina ao anatin'ny ady io saintsika io izay indrindra no ilantsika n'Andriamanitra amakiantsika ny baiboly satria ny baiboly no torolalana afaka manampy antsika hiala ao anatin'ireny hery miasa mangina amin'ny zavatra renesintsika ireny izay hitarika ny saintsika ho amina fahasimbana amin'ny tenantsika mahafinaritra ihany koa no nizarana ny lesona tao anatin'ilay hoe manana fomba fijery ny zanak'Israely taloha dia nanana sazy ho an'ireo izay mitratra mijangajanga izany hoe raha misy olona tratra mijangajanga dia manana sazy manokana mihitsy izy ireo mety be dia be ny antony nanaovana an'ireo sazy ireo fa anisan'izany reto telo ireto voalohany indrindra mba tsy iraisana tsikombakomba amin'ny fahotana dia manao an'izany sazy izany izy ny faharoa mba tsisy fiatraikany eo amin'ny fitondran-tena ilay fahotana ary ny fahatelo fomba mahery vaika mba natao ampitandremana ny fiarahamonina ihany koa hoe tsy hanota tahaka an'ilay nataon'ilay olona tratra nanao an'izay fahotana izay amintsika amin'izao fotoana nefa dia natsoan'Andriamanitra isika hiara-hiasa aminy ao anatin'ny asa fanovampo ao anatin'izay ady amin'ny resaka fitondran-tena
ny fitotongana ny fitondratena amin'izao fotoana izay hitantsika ho zany amin'ny iza ny zavatra resahana amin'izao ny amin'ny fanambadiany lahy samy lahy ny vavy samy vavy ny karazana tononkira izay mandrisika ihany koa hoe miaraka amin'ny vadin'olona na ihany koa azo atao ny fijangajangana ireny rehetrarehetra reny a dia anisany isotomany satanantsika kanefa dia izao hoy Jesosy hoe tsy riny ny anaovantsika rotaka ao anatin'ireny fitotonganana ara-pitondratena reny zany hoe tsy irian'Andriamanitra mihitsy ny isian'ny fimonomononana ho antsika kristianina fa ny ilainantsika dia izao manao asa fitoriana isika mba hahatonga fiovampo ho an'ireny olona ao anatin'ny fahotana ireny. Ary tiako isotonana ny saitsika ihany koa sady amaranana dia izao ny saitsika rehefa ampiasaitsika andray ireny zavatra misintona ho amin'ny fahalavona ara-pitondratena ireny dia izay ihany koa no iainantsika fa rehefa fenotsika zavatra masina ny saitsika dia ahita fahamasinana ho an'ny tenantsika ihany koa isika tsy maintsy tezaina ny herin'ny saina ny hery ara-pitondratena ka ny fanazarana azy atanjaka sy anatsara azy ny tokony ho ataontsika raha mitoetra ao am-pontsika Kristy dia ameno ny fisainantsika manontolo izy mazava ho azy fa rehefa tsy Kristy no mameno ny saintsika dia izay ihany koa no iainantsika eo amin'ny fiainan'ny tanora zokiny rehetra koa dia mirary soa ny zatovy ny tanora zokiny ary mba iaina araky ny skripta izay soratany baiboly ane isika tanora zokiny rehetra ka ameno ny fisainantsika amin'ny baiboly izay tory lalana ho antsika dia mirary sabata mahafinaritra ho an'ny tanora zokiny rehetra. Faly miantrano sady manolotra fiarabahana sy firarintso anao mpiara-mianatra ajaina ao anatin'izao fandarana izao ao anatin'ilay loha FDB hoe mitsahatra ao amin'i Kristy isika fanasana hitsahatra kosa no lohateny nomenany herinandro fahasivy zay nodiavintsika teo zay nandraisantsika ny Genesis toko fa 2:7 ho andin'ny fototra zay ny fankazarantsika teto nandritra n'izany herinandro izany ary Andriamanitra ny tany andro fahafito sy nanamasina azy satria tamin'izany no nitsara an'Andriamanitra tamin'ny asany rehetra zay noforoniny tamin'ny nanaovany azy. Genesis toko fa 2 ka ny 7 meloha ny anaovantsika jeritodika niny herinandro fahasivy iny raisiko tompontsoa sy fifaliana ny manasanao iaraka ivavaka tompo sy Andriamanitra io misaotra noho ny famindram-po sy ny fitiavana asehonao izay tsy nalandritra anay ka nananay izao tompontsoa lehibe izao indray hianatra ny teninao zahay maniry ahatsiaro ireo hafatra sarobidina ampitainao nandritra ny herinandro teto ko aoka hosokafan'ny fanahinao ny fo ny fananay tsararay avy ahafahanay mitadidy ary ahafahanay manao fampiarana ihany koa mba ho voninahitra ny anaranao anie ny fahombiazanay amin'ny anaran'i Jesosy amen. Fanasana hitsahatra io no lohateny zay niarahantsika teto nandritra ny herinandro. Ahoana ny fomba namoronana ny hazavana tao anatin'ny aizina, ny namoronana ny ranomasina feno zava-mananaina sy ireo voromanidina, ahoana no namoronana ny Adama sy Eva tamin'ny fomba mihoatra ny herin'olombelona. Izany rehetra izany no tonga ho an-tsaina rehefa mieritreritra ny fahalehibeazan'Andriamanitra teo amin'ny famoronana isika. Fa rehefa vita zany famoronana izany tian'Andriamanitra ho tsarovana isan-kerinandro amin'ny alalan'ny fotoana izany mampamorona azy izany ka dia nanome ny sabata izy. Tombontsoa lehibe ho antsika ny mandray io fanomezana io satria eo no ahafantarantsika indray ny tomba miditsika ary ahafantarantsika indray fa tena nandaniana mondron-kery natao tamin'ny fitiavana sy ny fahamarinana ny famoronana ary lay Andriamanitra zay tompo marika tamin'izany dia maniry iaona amintsika isaky ny sabata. Teo Andriamanitra tamin'ny voalohany ny teny izy dia nisy izao tontolo zao feno aina sy atsarantare ny filazalazany ny soratra masina ny andro 15 sy ny andro 9 raha maka ny Genesis toko voalohany ny 12:7 sika samy nameno ny toerana efa nomanin'Andriamanitra ho azy ny voromanidina sy ny hazan-drano ary ireo biby samihafa.
nataon'andriamanitra lavoraro ny toerana ametrahany azy ireo. Rehefa aveo a dia niondrika izy a ry nanomboka namolavola fotaka, ary ny famoronana ny olona araka ny endriny de fanehonan'ny fitiavany sy ny fanakekezany antsika, mihoatra noho ny zava-mananaina hafa rehetra. Nambara fa tsara indrindra ireo zavaboary noariana, saingy tsy mbola feno izany. Ny farana tamin'ny fitsaran'Andriamanitra sy ny fitahina manokana ny andro fahafito na ny sabata ny famoronana, ary Andriamanitra ny tany andro fahafito sy nanamasina azy, satria tamin'izany no nitsaran'Andriamanitra tamin'ny asany rehetra izay noforonony tamin'ny nanaovany azy. Genesis 2:7. Miantso antsika hahatsiaro ny andohantsika Andriamanitra amin'ny alalan'io didy fa-efatra mampitandrina ny sabata io. Torak'izany koa teo amin'ny fanandramany ny vahoakan'Andriamanitra, niainga avy tany amin'ny tany Egipta dia monjy ny tany Kanana. Rehefa avy nyrenireny tany anefitra nitra ny 900 taona ny zanak'Israely, de taranaka vaovao zay zara raha nanana fahatserovana ny zava-nisy tany Egipta no nitombo tamin'izany. Fampatsiahivana mandrakarivan'ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fiainy azy, ny andraona nandritra ny andro sy ny andriafo nandritra ny alina izay nitondra ny azavana sy ny hafanana ho azy ireo tany anefitra. Efa nisy talohan'ny nanomezana ny lalàna tao Sinay ny sabata andro fahafito, fa fampatsiahivana ihany no nameren'Andriamanitra izany tamin'ireo vahoakany tany anefitra, de tamin'ilay taranaka vaovao izay andova ny tany Kanana. Ry mpiara-mianatra namana, mbola manana antony hafa ihany koa izay tokony hitandremana ny sabata isika. Tsy mifanalavitra amin'ny famoronana ny didy mikasika ny sabata, eny na zay eo amin'ny Deutéronome 5 aza dia samy hafa ny sehatra iresana izany, satria eo dia mampatsiaro indray ny fanafahana ny vahoakan'Andriamanitra tamin'ny fanandevozana ny sabata. Koa satria ny fahafahana de tandidon'ny fahafahana amin'ny ota, zany hoe fanavotana, dia hitantsika ao amin'ny sabata izany ny famoronana sy ny fanavotana farafahakiliny, ary dia atolotr'Andriamanitra ho fanomezana ho antsika izany. Ny fanavotana izay hitondra antsika ho amin'ny famonjena. Nandidiny vahoakany mba hitandrina ny sabata Andriamanitra, nomena niaraka tamin'ny didy mandrara ny famonoan'olona sy ny alatra ny fahatserovana ny sabata, na de tsy nomarian'ny Baiboly manokana aza ny fomba tokony hitandremantsika izany. Ny sabata kosa dia nomeny mazava ny fomba tokony hitandremana izany, manomboka amin'ny filentehan'ny masoandro ka hatramin'ny filentehany. Isan'ny mampifamatotra ny fianakaviana ihany koa ny sabata, satria fotoana izay iaonan'ireo mpianakavy ahafahany miaraka manompo sy midera an'Andriamanitra. Tsy afaka misaraka ny sabata sy ny fianakaviana, satria rehefa namorona ny olombelona tamin'ny andro fahaenin'Andriamanitra dia fanomezana iray amin'ireo lehibe indrindra natolony ho azy ireo ny sabata. Miomana, hiaona, hiaraka amin'Andriamanitra sy hanolokolon'ny fifandraisantsika amin'ny hafa isika, de miditra ao amin'izany fitsarany sabata izany. Nomen'Andriamanitra ny sabata ho tsangambaton'ny heriny mamorona, azony mahafantatra azy eo amin'ny asan'ny tanany. Mibaiko antsika Andriamanitra hibanjina ny voninahiny amin'ny mampamorona azy eo amin'ny asam-pamoronana nataony, ka anaratantsika fiderana satria tsara indrindra ny asany. Tsy natao fahatserovana ny fanandevozana azy tany Egipta tsy akory ny fitandremana ny sabata. Ny fitandremana ny sabata ho fahatserovana ny famoronana de natao tsiaro mahafaly momba ny fanafahana tamin'ny fampahoriana ara-pivavahana tany Egipta, izay nampanano sarotra ny fitandremana ny sabata. Ny fanafahana azy ireo tamin'ny fanandevozana dia mandrehitra mandrakariva tao am-pony ny feheverana amin'ny mpitiavana ny malahelo sy ireo ampahoriana, ary ny kamboty sy ny mpitondra-tena mba amin'ireo vahiny izay tonga tao amin'ny tany ny zanak'Israely. Manana izany fanaramana zany koa sika ankehitriny. Asain'Andriamanitra mijery, mihevitra, manasoa ny hafa isika, ary lesona lehibe nomeny Jesosy antsika, fa isan'ny sabata Jesosy dia mizara fifaliana, mizara hafanana, mizara aina ho andreo rehetra izay nangetaheta izany avy taminy. Na de teo aza ny fanomezantsiny, na de teo aza ny disadisa,
na de teo azany fahasorenany ireo mpitary-pivavahana tamin'ny fotoanandrony jesosy kosa dia nametraka ny tombamidiny sabata amin'ny toerany ka nanolotra fitsaharana ho an'izay rehetra nangetaheta izany hoy izy eo amin'ny matitoko fa valo ambyroapolo matitoko fa 1 valo ambyroapolo nareo rehetra zay miasa fatratra sy mavesatra entana mankanesa di amiko fa izaho anome anareo fitsarana manasa atsika ao amin'izany fitsarana izany ny lanitra miantso atsika jesosy te hiara-paly amintsika te hiaraka hizara ny fiadanam-pony amintsika ao anatin'izany fitsarana tena izy izany izay afaka mampitony ny fitaintainana ny tahotra ny fanahina rehetra amin'izao fiainana masika izao andeha hiaraka ivavaka isika misaoratombo satria mazava ny famohan-kevitra ny teninao nitondranay io amin'ny fampahafantarana fa tokony hitsahatra miaraka aminao zahay rehefa sabata fantatrao reo aya mamatotra anay fantatrao reo tahotra sy fanahina isan-karazany izay mifamatotra amin'ny fiainanay ka mahatonga anay tsy ahita ny tena fahatsarany zany ny fanomezana avy aminao zany ampio zay mba hanana rivo-piainana zay maneho fa tsara ianao amin'ny sabata tsara ianao amin'ny fotoana rehetra te hizarany zany ho an'ny namanay zahay koa omeo anay ny fahatokinanao hijorona io vavolombelony ny fahatsarana sy ny fahalehibiazanao fa ataonay amin'ny anaran' jesosy ny vavaka amen de mirary sosy fahirezana ary manantena fa hitondra fifaliana ho antsika sy fanandramam-bavao antsika iny loha hevitra zay ny rahantsika teto nandritra ny herinandro iny miraso ho tain'Andriamanitra tonga eo amin'ny fotoana zay anaovantsika ny fanatitra ny sekoly sabata isika koa raiso ampifaliana ny fanomezana zay no maninao fa izay manome ampifaliana no sitrak'Andriamanitra de iaraka anatanteraka izany fampopavana masina izany sika ao anatin'ity feokira zay omeny ny teknisianina ity ary efa aveo de mbola hiaraka ivavaka ivavaka ho an'ny fanatitra isika tompo masonao misaotra fa nomenao fitahina manokana izahay nomenao tombontsoa ihany koa afaka nizara afaka nanome afaka nanolotra avy tamin'izay nitahinao anay mba ho fampandehanana ny asanao engane mba hitondra fifaliana ho an'ny hafa izany ary ahatonga anay hitombo amin'ny fahafahamanolotra ihany koa amin'ny fotoana manaraka satria apetraka isy ankininay amin'ny anaran' Jesosy ilay tompony ny zavatra rehetra izany vavaka izany amen de makasitraka ny faharetanao nanaraka ny fandarantsika ary manantena mbola iaona finaritra aminao indray ireo mpiara-miasa rehetra zay nanatotosan'ny fandarana teto malay tanana mampita ny firalintsoa ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko mbola fifaliana mandrakariva ry mpifanantenana malala indray no fampiarabanantsika any atokantrano any amin'izao sabata maraina izao mbola ao anatin'ilay acronyme mandrakariva isika mitondra lohateny hoe celebrations ny hoentina amintsika amin'ity sabata maraina ity ampatsahivina mandrakariva fa ireo lalàna ny fahasalamana no miantoka ny fahatakarantsika ny fahazavan-tsainantsika hatakarina indrindraindrindra ny zava-panahy zay tena ilayntsika amin'izao andro farana izao fizarana voalohany amin'ilay zanatoa hevitra makasika ny sakafo no hoentina amintsika indray amin'ity maraina ity ny celebrations zany dia patsahivina fa hoe ankalazaina ary mendrika ny ankalazaina avokoa ireo lalàna valo
20 moa izy zany nampiana ro famelabelarana hafa tao anatin'ny fandarana zay sesesiny rahantsika teto ka mendrika ny ankalazana izany mba ho tena ho fiainantsika mandrakariva. Andeha ho jerentsika vetivetika ary ny fizarana voalohany mahakasika ny sakafo ny vatantsika. Ny zavatra hitantsika amin'izao fiainana indrindraindrindra amin'izao andro farany izao ny fomba fanaon'ny akamaroan'ny fianakaviana sy ny olona dia ny mankalaza vaninandro naterahana ny anniversaire ozy izytsika, ny fanambadiana, ny taom-baovao sy ny fety samihafa amin'ny alalan'ny fihinanam-be. Ny tiana mba ho ampatsiahivina antsika, ampisaintsaina antsika ny amin'ireo sakafo mahavela izay ho antsika no tsy tokony ireo ve no tokony hankalazana sy hanandratana fisaorana mandrakariva. Isika olombelona dia noharian'Andriamanitra ampahendrena mazava ho azy miaraka amin'ireo tova ao anatintsika ao nohariany mba hisy firindrana avokoa ny zavatra rehetra ao anatin'ny vatantsika ao. Ny sakafo voalanjalanja moa zany tsara indrindraindrindra dia mitondra ireo hery singa rehetra izay ilaina mba hiasana sy hitombony zany vatana izay noharian'Andriamanitra tao anatin'ny firindrana izany. Ary ny tsy fahampian'ireo singa izay ilain'ny vatana amin'ireo sakafo izay hoantsika dia mahatonga aretina ary hitany manam-pahaizana sy ny fanadihadiana dia ny 90% ny aretina izay mahazo antsika dia avy amin'ny sakafo hoantsika miditra amin'ny vavantsika io. Ary misy moa ilay fitenenana hoe i vavantsika io no mandavaka fasana ho antsika ho antenantsika ihany, mampalahelo izany. Ny sakafo izay tafahoatra ihany koa dia tiana tsindriana eto dia mampitombo tafahoatra ihany koa ny lanja zavatra iainantsika ankehitriny izany. Ny tsara fantatritsika ihany koa ny vitamine tsy hoe tsara izy ireo, tsara fa raha vao mihoatra koa izao sy ny karazana mineraly dia mahatonga fanapoizinana ny vatantsika. Ny sakafo izay hanintsika tsirairay avy hanin'ny olona rehetra dia mampiseho taratra ny fomba amam-panaontsika tsirairay avy sy ireo sakafo ihany koa izay hita misy eo amin'ny firenena misy azy. Ho antsika eto Antananarivo moa dia tsy indrina manokana fa dia manana tombontsoa amin'ireo zava-maniry, voankazo, legioma izay mahafinaritra tokoa hitantsika eny an-tsena eny. Tsy manana tombontsoa amin'izany anefa ireo olona izay mipetraka ohatra any amin'ny pôle nord izay tsy mahita fa tsy la glace presque mandritra mandavataona ary tsy mihinana fa tsy amin'ny novitrondro izay moa zava-misy ohatrehany. Ka arak'izay moa zany dia ny sakafo sy ny zavatra hoantsika zany dia mampiseho ny taratra mampanaontsika sy ny toerana izay hipetrahantsika, hivelomantsika. Amin'ny tranga na toerana izay isian'ny karazana sakafo maro safidianana dia ny sakafo mifototra amin'ny zava-maniry dia azahoana tombontsoa be lavitra. Efa niresahana ombenombeny teto ary tiana foana ny manatitranjitra sy mamerimberina satria tena ilaintsika zany amin'ny saintsika ty toto ny fahotana ty dia indraindray matetika mibetsaka ny fanadinoana ary ny famerimberemana ny zavatra resahana dia lasa mahatonga ho tonga fiainantsika zany na hoe fiovana eo amin'ny fitondran-tena. Ka izay zany ny avatra amin'ity maraina ity dia ampatsiahivintsika mba hifototra amin'ny zava-maniry sy ny legioma ny sakafontsika fa amin'ny fotoana manaraka indray no ho velabelarintsika ny avatra manaraka. Voninahitra an'Andriamanitra irery ihany. Amen.